Efa midororo mihitsy le teknisiana. Marina. Ando vao mivavy dia efa midororo avy. Vao ampivalo zao. Maheno ve ry lalaina? Tena maheno tsara ambassadeur soa. Mivoaka tsara mihitsy zao ny feo. Miaraka anareo mirahalahy ireny. Miaraka ny ambassadeur ny soa. Dia miaraka ny mihaino koa. Fa ohatra misy manako-ako, ohatra misy manako-ako ambassadeur ny soa le saturé zany le feo. dia ohatra misy ohatran'ny manako-ako kely zay. Dia manako-ako aloha misy ihany fa izay angambany izy manao. Mbola misy kely fotsiny sisa. Ohatrany tsy manako koa. Zay ngama afaka izy zay ngama. Tapaka ve? Ny aminareo any mihitsy misy problème io. Misy olana mihitsy ny eo amin'ilay connexion. Mila hitsy angamba efa mandeha izy aloha fa zay izy zao. Mbola tsy tena tonga lafatra kely. Ao teknisianina jiro kely zay resaka connexion zay. Efa tsara izy aloha zao raha fahitako anazy. Efa mety tsara. Misy ohatran'ny feo hafahafa. Misy ohatran'ny sisika kely fotsiny. Misy ohatran'ny sisika. Zay manao ana? Zay zao afaka. Afaka izy zao zay, afaka. Amerina ny amberapantsika moa izany fa tafanamboantsika mety alina ity sady rerinandro sisa dia tonga ny fety be ny soa. Izay fanasana tsika rehetrarehetra zany manamafy ely zany tongava daholo izay tia be ny soa. Izany hoe rehefa tia be ny soa anao dia tongava. Sady ohatrany misy manako kely. Ohatra lasa mafy loatra ilay telefônina angamba le volume anareo any dia lasa ohatr'izany. Mba ataovy normal le feo ry teknisiana. Jereo ny volume ry teknisiana fa sao dia lasa ambony loatra dia zay mampanana azy io. Mba tokony atao tsara le volume. Asa miaka-midina be. Mazava tsara ve izao lalaina? Izy zao mazava fa misy kely mbola manaraka kely ihany le manako. Kely. Raha mampidina ty dia lasa farany ambany tsisy enitsony. Zay no tonga amin'ny teny dia izy miakatra tampoka avy dia midina tampoka indray izy. Zao izy zao mazava izy zao. Mazava izy zay ve lalay? Zay zao mazava ambassadeur anao zao. Zay hoako. Fa mazava amin'izay kosa izy zay. Mbola misy ndray. Mbola misy kely miverina misy. Zay nefa ny tiako ambany. Zay manao na lalay? Zao izy zao tsy misy izy zao. Tsisy tsony izy zao. Tena sûr ve fa tsisy tsony? Tena tsisy izy zao. Tena tsisy mihitsy izy zao. Madio? Madio tsara izy zao. Tena madio tsara. Da hoazy ataontsika eo indray aloha. Lasa ilay efa misy ilay. Vao anona dia miverina indray. Misy kely foana dia miakatra kely foana. Tazonio faiko zavatra indray. Izay indray manao ana? Tena mbola misy izy zao. Mbola manako-ako, mbola misy an'ilay feo manako-ako izy zao. Miala? Kely fotsiny, tena kely. Mbola misy? Mbola misy kely.
Ary sao dia ireo ananareo ireo mampisy an'io? Ary zay dia manao ana? Zao izy zao tsisy izy zao. Zao izy zao tsisy indray izy aloha zao. Hoe zao tsisy? Tsisy izy zao. Madio tsara? Madio tsara izy zao. Tenenao rehefa misy hafahafa indray. Afo ray mba sady renao sa. Hanoro-hevitra an'ilay olona nametraka fany tena le mitandrina didi folo teo zany e. Tsy ho anao reny moa fa ho anareo rehetrarehetra mihitsiny. Hoe izay le Jesosy nareo zay mpiara-miasa amin'ny divoly. Mahitsy be le teny. Eko ny masika aminao tsy izay na masika aminareo fa ratsy zany nareo tsy tonga sainy. Le Andriamanitra tomponareo, Andriamanitra mampanota anareo. Dia Andriamanitra mampanota anareo mampitandrina didi folonareo ve dia inonareo teny. Nefa n'ilay tenin'Andriamanitra miteny hoe aza manota intsony. Le Andriamanitra ny tompo fa izay mampanota anareo no miteny hoe mitandrema ny didi folo. Dia tsy mba tonga saina amin'izany hoe zavatra teny avy any amin'ny divoly iny zany teny zany. Aiza misy zavatra marinao avoaka ny vavana divoly aminareo. Olona mpanota Andriamanitra mampanota no miteny hoe tandremo ny didi folo. Dia zany hoe tsy mba tonga saina nareo. Raha izay aloha. Tsy misy teny marina mivoaka avy any amin'ny vavana mpanota. Satria ny divoly dia mpandainga sady mpanao ratsy hatramin'ny voalohany. Ary tsy mety miteny marina izy. Nareo no te hainy feona divoly any. Izany fitandremana didi folo zany teny avy any amin'ny Andriamanitra tsy izy zany. Avy any amin'ny Jesosy mpiara-miasa amin'ny divoly mpampanota olona ary mpanipy olona any amin'ny elo. Zany hoe le mpanipy olona any amin'ny elo zany io arahanao io. Anjaranareo mieritreritra e. Zay moa zany le toe ray zay. Faharoa, nga tsy fantatrareo rehefa niravan'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny didi folo. Da navakeo nisy atoko fahinambenimpolo andininy fahatelo. Fa tsy hitanareo nga le hoe raha mbola manao fanatsy dia mitovy amin'ny mitondra rakisoa, mitovy amin'ny mamolaka vozonalika, mitovy amin'ny mamono olona, mitovy amin'ny manompy sampy. Dikan'izany ny Levitikos toko faha-enina-ambin'ny-folo iray manontolo nefa rava. Aty izany le fanaovana an'ilay fisorohana teo zany. Ka raha ny fisorohana iray manontolo boky hoe Levitikos toko faha-enina-ambin'ny-folo iny ny rava iray manontolo. Dia nefa ny tenin'Andriamanitra ao miteny hoe aza nampiana ny teny dia aza ny sorana ny teny. Deutéronomie toko faha-efatra zay andininy faharoa. Deutéronomie 4:2 dia milaza hoe ampianareo ny teny izay nisoranareo ny teny. Ity nefa ny dada Iava mihitsy nanongotra ny Levitikos toko faha-enina-ambin'ny-folo. Dia jereo amin'izay nanaovan'i Jesosy nareo anazy. Natsofony teo mihitsy ny tenany. Ny tena no nitsofoka teo dia nisoran'ilay biby fanaty rehetrarehetra tao. Asan'ny demony zany. Mba mianara lalàna rehefa tsy milalàna izay fampianariko izay izy. Tsy azo atao fa fady indrindra zany. Tsy azo nampiana io didi folo sy lananosy eo fa natokana ho any zanak'Israely rehefa nandatsana an'ilay ranosy sy ranosy io ho famelan-keloka sy ranosy sy ranosy ho famelana amin'ny fahotana. Tsy azo atao tsoa zany mampiditra zavatra hafahafa ao. Ka raha ohatra io zany ka nisorony dada Iava ilay fisorohana dia tsy azo atao tsoa ny miditra ao anatin'iny sary iny fa rava ny famelan-keloka atao. Ka rehefa rava ny famelan-keloka atao da nandray mitady zavatra hafa ho atao fa tsy mety tsony io. Fa tsy ko ny ampidianareo le mpandainga velona dia natsofoka nareo teo. I Jesosy zany teneniko zany. Mpandainga velona sy mpamono olona iny e. Tenina mpandainga ve no rahanareo. Anjaranareo mieritreritra sy misaina any. Ary raha misy famelalana nareo moa tsy aizanareo an'izany. Zany rehefa ny fitahana divoly dia any fahitateraka andro ny fahatongavan-tsaina zao. Izay hiaraka amin'ny Yahosoa manaraha ny Elia. Izay mbola hiaraka amin'ny Jesosy aron'ny Jesosy nareo dia hitantsika ny toyiny. Zany eo mazava be hoe efa nipotely dada Iava izy kinona mbola hijanonanao ihany. Na namba vakina ny dikan'izay teo rava ny fisorohana zany. Ny fisorohana nge ny ambony indrindra amin'ny lalàna Mose. Satria ao ny azahoana ny famelan-keloka. Ary eo hiaraka amin'Andriamanitra ianao izay manala heloka ny tokony hienjianao ainganako. Ary nge hitan'ny zanak'Israely io sary io. Zany mahatonga azy ireo manao fisorohana izy rehefa avy eo. Dia tezitra tamin'izay dada Iava tsy nasiany fiarahana aminazy tsony fa tezitra izy.
foany any am'izay le fisoloana raha vao foana ny fisoloana tsy misy famelan-keloka intsony ira de jereo nge ianao zay hafa firenena ianao mamoromorona zany hoe ndao le mpiditsika ao jesosy iza nampanao nareo izy de voly nampanao nareo azany sady nareo misy mahay lalàna nefa n'izany takatry ny lohanareo manaonao foana nge nareo am'izany sary zany e fahatelo raha ao anatin'ny boky ny Efesianina ao amin'ny sefer Efesimina jiosy de voalaza ao amin'ny sefer Efesimina hoe ny boky ny Efesianina zany ny sefer moa zany hoe sefer Torah tena hoe sefer Efesimina midika ny ina mbola meko anao anarana fahadiniko eo adiniko le anaran'izy eo amin'ny teny jiosy zany fa meko anareo ihany rehefa kelikely eo mety tsy voatery androany fa sefer Efesimina de efa ampy na ny filaza ny teny ino zany teny apôstôly eo amin'ny boky ny Efesianina zany ny dikan'izay de zao voalaza ao amin'ny Efesianina 2:15 annulons la Torah amin'ny teny jiosy izy andao efa kitsika kely izy amaky boky jiosy kely tsika zany eto ao amin'ny sefer Efesimina jiosy ka rehefa mba hiteny an'itony resaka natony ihany a de mba nandana mba jereo sy arao maso ny tena boky tena izy fa tsy de tenena fahatany fotsiny ihany ao amin'ny sefer Efesimina jiosy a chapitre 2 zany verset 15 asika ho anareo zany zay manana zany boky zany de tana avakeo fa azonareo jerevana zany aza ve lalaina le teniko tena mazava tsara mihitsiny mazava tsara ambassadeur-ny soa tena mazava tsara Babatlo haeba bipsaro et torat hamitsot vasa be le orana ty aminay ty tena ohatrany tsy fandrenesana eneo no tany de vakeko ny dikan'izay amin'ny teny anglisy by abolishing in his place the hostility which is the law of commandment e ny dikan'ilay law of commandment tsy eto a e Torah zany hoe Torah zany ty resana ity zany hoe le Torah mihitsy ny zany rava le Torah mihitsy ny zany ny foanana eto araka ny boky ny Efesianina 2:15 efa ampy zay mazava be mihitsy ny boky ny sefer Efesianina toko faharoa ny dikan'izay ny 5:20 fa tena rava mihitsy ny 20 sy lalàna Mose ary ny apôstôly mihitsy ny ara no nanambaran'izay tany alalan'ny apôstôly Paoly a nanazava ny zava-misy efa tany aloha izy a ny amin'ny fanandravana ny 20 tarikatra amin'ny Andriamanitra Abrahama iay avana ao anarany mifanaraka tsara boky nisy atoko fahinam-biapolo andiny fatelo ary ny confirmena amin'ny Efesianina 2:15 ny fandravana azy teo amin'ny azy fijaliana ary ny vavan'ny apôstôly Paoly nasiana ny confirmer zany hoe rava io io zany adalanareo zay mbola mitandrana 20 asakasaka teo iny fanareo nge afaka mitandrana foana fa tetanina tsisy mambaranareo zany fa miomana ny mpandika lalàna nareo milaza fa mahay lalàna de makaiza moa mpandika lalàna fa zay miseho mahay lalàna mihitsy mafantatra hoe makaiza ny mpandika lalàna mazava be zay lalaina sy tena mazava tsara mihitsy ambassadeur-ny Osoa
Ny valiteny omena anareo rehetrarehetra zay tia mpitandrina didifolo hoe zao ny torany raha Jesosy zao, nataony mitidina makany antelo daholo petra eo ihany e. Zay ry izy mrahalahy fa mety fiany raha mbola eny misy ambassadeur tokony idiry satria ny andro koty efa akaiky be. Ie ia Zay de zany asa aloha le dikany hoe toran'ra Jesosy fa hoe Jesosy no manana tora, ohatra ny diso kely le teniko zany hoe zay zany ny toetra ratsy ny Jesosy zany tena marina, fa misy hoe misy milaza hoe manana tora Jesosy fa ny teny izay matsy hoe zany hoe ny toetra zany Jesosy zany de mpamono olona ary mpampandika lalàna olona, mpanipy olona any amin'ny elo. Ka samy mitandrina daholo fa lainga sy fitaka daholo reny fampitandremana didifolo reny, fa ny tiany zareo tongavana an'io didifolo io de niaka ny ampafolo karenanareo fotiny, ka raha mba zahatra mitondra fiainana moa izy ankehitriny hoe fa izy zahatra tena fahamitahana fotsiny zao le izy hoe fitaka be vava fotsiny le izy, kaza mety sam'izany fitaka zany tsy hoe fa ampy zay, samy manana maso mijery a, samy manana sofina miaina da maiza mitandrina dikan'izay. Raha tiako le teny aniny amin'ny teny gasy satria nataoko tamin'ny teny anglais izy de zao no vertical izy a ianao nga mahay miteny anglais raha voasoratra haiko fa le mispiky no ohatran'ny somary sarotrarotra kely fa raha soratra kosa mba hitsika iny iteny hoe by abolition in his place teo de tany alalan'ny fandravana tany tao amin'ny alalan'ny nofony zany the hostility ny fifampiandanina zany hoe miady zany fifandrafesana zany iny le mampifandrafy zany which is the law of commandment, le nampifandrafy zany de tsyna fa le didy fosy lalana Mose zay le teo Torah zany hoe io Torah io zany na law of commandement dia noravana tao anatin'ny nofony Ahosoa le zanak'Andriamanitra marina zany, abolir izy io teo amin'ny hazo fijaliana, dikany verbe abolir amin'ny teny frantsay de teny gasy de hoe noravana, destruction totale zany, zany hoe rava tanteraka ny didy fosy lalana Mose araky ny Sefer Efesim Matthieu 15 makitsika tamin'ny teny jiosy tamin'ny teny anglais madiliko tamin'ny teny gasy, rava tanteraka ny didy fosy lalana Mose zany hoe rany zay te ady amin'io Andriamanitra Abraham io zany io zany no fitandremana io kainao moa zany te ady aminy fitapo iny anao zay zany le izy mirahalahy fa de fa ngamba rehefa mazava kosa ny tena mazava tsara mihitsy ambassadeur any Ahosoa, tena mazava tsara fa mety hoe eny ambassadeur any Ahosoa mety ihany rehefa ohatra ka misy tokony mbola iresana zany fa mety be mihitsy ny mandravany zavatra efa tsy mety ty tsony ary tsy maintsy ravana tamin'ny farany mihitsy eo an'izay tonga saina mandravy Kamelia raha efa nravany dada Iavay le Andriamanitra Abrahama nandravany io asakasaky n'izay mbola te araka andeha mivevoly ihany mbola hity sam'izany efa zaka efa tsy mety zany ary anisan'ny mampanota anareo rehetrarehetra amin'ny didifolo mitandrina didifolo satria zaka efa ravana mba hipetrahanareo ndray fa tia reo mpandika lalàna ary rehefa mpandika lalàna nareo de tsy maintsy ho levony Ahosoa tompony fofona ny vavany tesony anina faharoa toko faharoa andiny fahavalo sy ny fahasivy, tesony anina faharoa toko faharoa andiny fahavalo sy ny fahasivy ary de se le tena mpandika lalàna de ianareo mpitandrina didifolo io zany miaraka amin'ny raha Jesosy io nareo ie zany mpandika lalàna zany zay ho levony Ahosoa tompony fofona ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany lompiteny mihitsy nareo asakasonareo zay mbola hipetraka ao anatin'izany zaka efa tsy mety zany tsony
zany izy mirahalahy eny ambassadeur-ny teny ihany nareo mirahalahy moa zany fa mity teny ihany rehefa iya efa tena malina sy vao azy iya dia isoratra fandrahoanareo mpitandriny vidifolo zany rehefa te tsipy makany amin'ny heri satria mpandika lalàny nareo mipetrao ihany nohony raha jesosy ataony jesosy fay mihitsy teny faingimozina mihitsy ola tsy tonga sainy efa ny fahavazao mivoaka teny fa hoe tsy manotra tsy maintsy manotra dika zany tsy maintsy manotra zany nge dia hoe tsy maintsy makany amin'ny heri mifanahanao zay mihitsy ny dikany mifanahanao zany efa tsipinao any amin'ny heri foana ny amenao teny hoe tsy maintsy manotra dia mbola tsy tonga say ihany de zany le te tena voapepony jesosy mihitsy ny tena marina tena efa tsipitsipiny jesosy ameno any mbola tsy tonga sainy ihany fa ny mpanota nga mahazo makany amin'ny lanitra lanitra aminao fa na dia ny vavanao miteny mpanota azy nga mety zany nefa zay le mihitsy ny miaraka amin'ny jesosy eny ene tsy maintsy mpanota miaraka amin'ny zany natongavany Ôsfa le tena marina zany koa natongavany Elias mamonjy ny olona rehetra tsy ho azon'izany rehefa anaraka amin'ny bala nareo dia miomana ary ndana miaraka amin'ny fitanareo mitondra efa kelikely eo fa tahaka ny fahamarinana zao teny zao mandeha koa ny fandravana anareo ary tena potika nareo vitanareo iny ihany nytoyny ohatrany hoe za koa ny ampitenanay mitatsy eny nytoyny a ino ataoko samiaran'ny mbola miaina eto vitatsika nytoyny zay izy mralahy eny tenafika ny fanahany a manatonaingana ny Ôsfately zao zay zany fa dia toy ihany resaky tsika raha mbola misy tokony mivirako fa ny faniri ny fandrinay a ohatra lasa nidina ambany be ndraiky fa tiako mihitsy ny mahazo an'le teknisianina dia atany ataony miaka tsabe dia ataony midina be ndray mbola mikely raka izy a tiako mihitsy le olana amin'ny zareo any ambony any fa lasa misy miaka midina fa dia sahirana amin'ny reglen'le letoroato ny farany satria arakaraka le feo ny regleko anazy ampidinitro be le izy a dia tsy haino le feo dia tampotampoketra dia miakatra be tampoka indray nefa dia voatery mampidina indray dia farany tsy haino ohatrany amin'le feo dia mba atao mahety tsara zany le reglazinareo zay fa dia mitona ny olona rehetra rehetra nareo mpitandrina didifolo reo miala tao fa zatra vonoany devolo ao nareo vonoany jesosy jesoa ao nareo Andriamanitra sady mampanota anareo mampananao foana anareo io fa ny mpanota ny tsipy makany amin'ny heri fa tadidio zany ary io didifolo io mihitsy ny mahatonga nareo tena mpanota ary mpanota tsy afaka mihitsy nareo dia nareo mihitsy le tratran'le hoe mini manota satria efa fantatra fa ataony devolo manota amin'io systemena didifolo io dia mbola tsy tonga saina ihany mbola miziriziro ihany mini manota anareo ny dikan'izao ary ny mini manota dia niatezerany dada Iavasy Ôsfa ny amiry anareo le Andriamanitra Abrahama noho zany a zay mandeha rehetrarehetra sao a mandro sira daholo miala amin'izany zavatra zany andao anatona ny Ôsfa amin'izay dia tonga daholo amin'ny fetiny Ôsfa amin'ny 4 mars fety be ny Ôsfa io zay tiany Ôsfa tonga daholo rehefa tsy tiany Ôsfa aza makany fa tsy olana zany zay tiany Ôsfa ny antsona zao hoe zay mahafantatra ny Josua vitany Ôsfa zao a tongava daholo zay zay maniry no vonjena rehetrarehetra tonga daholo amin'ny fety be ny Ôsfa fa ho avy eo ny Ôsfa ny Elia fetiny ve ko tsy ho tonga izy normal be zany normal be mihitsy zany zay zany efa dia menanareo landray aloha zany ny fitenenana io za raha ny teninareo ia dia isaorantsika ny ambassadeur-ny Ôsfa diakona Hervé tamin'izay teny teo zay a mazava zay fanazavana ny entiny teo zay fa dia ho anao atao tokantrano ao taza manaiko vonoany Jesosy tsony fa andao amin'izay anatona ny Ôsfa fa tena mpamon'olona ane iny jereo didifolo efa nyravana iny ve mbola ho ampitandremany anao ihany a zany ine tena fandikan-dalàna sy fanoherana ny dada Iava mihitsy ka tena adversaire ny dada Iavasy Ôsfa mihitsy io Jesosy io satria mpanohitra mihitsy io ka ianao aza manaiky ho piady amin'ilay Andriamanitra tena marina miaraka amin'iny Andriamanitra tsy izy iny fa andao a
hiaraka anome voninahitra ny Ahosoa amin'izay, ho anao izay tiany Ahosoa dia andao anome voninahitra azy amin'izay, andao hifaly eo aminy amin'izay fa ampy izay fotoana namonoany Jesosy izay. Dia jereo voa anie zany tena adalàna nataonyity Jesosy ity, izy koa no lasa nandeha nitsofoka atao koa solo le fisoronana izay fandravan'Andriamanitra, dia tena hoe mpandika lalàna, mpanitsakitsaka ny lalàn'Andriamanitra, tena hoe lehibeana mpanota mihitsy ary zay mahatonga ny olona miaraka amin'ny tsy mety ho afa-pahotana io, satria izy mihitsy mpanota sy mpanohitra an'Andriamanitra, mifanoherana ny tenin'Andriamanitra rehetra, ka ny olona ny tokony ho tonga saina amin'izay diakona Hervé hoe andao amin'izay hanavitra ny fanahy, fa ampy izay namonoany Jesosy izay fa andao hanavitra fanahy amin'izay. Le mpanota koa zany tsy manana fahamarinana, zay teneny rehetrarehetra eo diso sy lainga daholo, tsy misy marina. Teo zao izy ny teny tamin'iny Galatianiny, ao ny fikirany, iny zany ny vavahany hatramin'izay tao, ary marina ny teniny hoe tena mpanota izy ka, tsisy fahamarinana, vao marina teo zany. Tena zavazy fa raha ny mpanota zany tsisy marina hivoaka avy eo aminy, tsisy marina hivoaka ao na inona ho teneny eo ny fahotana raha tsy afaka ko inona moa ny fahamarinana hivoaka. Dia jereo moa araka ireny fanazavana teo ireny, jereo zao fa any amin'le testamenta taloha daholo mihitsy zao le tena milaza ny faharavany le dity folo, fa fanamafisana ny taty amin'ny testamenta vaovao araka ny voalaza tany amin'ny bokin'ny Efesianina ireny. Fa dia tongava saina amin'izay raha olona. Tongava saina, manapa-hevitra. Andao amin'izay hiaraka. Itoy amaka SMS andray aloha tsika diakona ary. Salama be. Miaraba ny ambassadeur ny Ahosoa izay dia Elias sy ny ankonany, miaraba ny mpanentana sy ny PNR TV SFF, manasa ny olombelona rehetra tsy akanavaka ho tonga amin'ny fety be any Dada Iavasy Ahosoa amin'ny 4 marsa, fa kely sisa dia tonga io andro malaza io 4 marsa, ndao ifety anome voninahitra n'ilay naharentsika Iavasy Ahosoa hoe zay mihitsy ny andao ifety daholo tsika fa efa akaiky izy io. Tena efa akaiky io. Mbola misy ny fotoana afaka iomananao, akana congé, permission, mba hiarahanao mifaly, amezanao voninahitra zany Andriamanitra namorona ny tongotra matanananao zany, nanome ny fanahinao, anavotanao ny fanahinao. Tena raha nataon'le Jesosy eny tena zava-doza nandritra n'izay 2 arivo taona lasa zay. Fotoana zao anapahanao hevitra, ndaonao ho avy hanome voninahitra ny Ahosoa, lay mpanafaka, lay niteny hoe aza manota itsony. Ny SMS tsika manaraka tonray dia hoe salama aby, za io izy mbola tsy mivavaka ao ary tsy malala zany tena tianona zany hoe tsy mbola mivavaka ato ihany koa zany izy, tsy malala zay toko sy andininy amin'izany, tsy mbola malala zay toko sy andininy zany, fa naheno fampianarana ao izy tao amin'ny radio SFF io tamin'ny sofiko fotsiny, dia tena tsy androko izay nahatongavan'ny fitoam-bavaka teny ary ny tadiaviko fiangonana io, fa tena ao no misy zany Andriamanitra marina izany. Zao ary tena fitiavana ny antsonanao izay maheno. Olona mbola hoe tsy nivavaka fanaheno izy zany, tsy mahafantatra zay toko sy andiny fa dia tonga izy dia tsapa nefa hoe tena tsy mitovy. Zay mihitsy. Zay le hoe filazantsara Ahosoa lay nanafaka tamin'ny fahotana. Tena zay mihitsy diakona. Miaraby manasa anao zay tena tiany Ahosoa mba ho tonga hanome voninahitra azy amin'ny 4 marsa ho avy zao. Dia tongava daholo mihitsy sika rehetra, ho any zay tiany Ahosoa rehetra ary ho any zay rehetra te ho afa-pahotana, tiany zany Andriamanitra teny hoe aza manota intsony zany ahoana koa moa tsy hitiavanao an'izany hoe mpamorona anao, mampieritreritra anie zany. Miaraba ny ambassadeur ny Ahosoa dia Elia, dia nareo mpanentana ny fandarana
manasa ny olona rehetra ho avy anatrika ny fety be nosoa ilay tena zanak'andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana fetiny io ka anasananao mbola tavela any ivelany any tsisy tahaka ny io raha mbola fety a tongava daholo hoe mota avy aty kadikely any no nandefa n'izay SMS izay ia ny manaraka ato indray ary miaraba ny ambassadeur any Osoa Elias ny ankonany sy nareo mpanentana manasa antsika vahoaka ety Karaobato Karaobato na itsiny lay nandefa ny SMS moa izy hoe Karaobato fa lasa Karaobato moa ny voateny tamin'izay fa Karaobato mba ho tonga amin'ny fety be io fa tena tafaverina ny anarany rendez-vous 4 mars rue fin avy aty Karaobato ihany ia avy any Karaobato no nandefa n'izay SMS zay ia dia ny SMS antsika manaraka ato indray miaraba tompoko manasa ho anareo izay resy lahatra sy tia be any Osoa izay ondrikely ny Osoa rehetra miaraka amin'ny ambassadeur any Osoa zay dia Elia no manasanao tonga amin'ny 4 mars 2025 ho avy zao ankalaza n'ilay Andriamanitra tena marina Yahosoa no anarany ny teny izy hoe aza manota intsony tongava amin'izay sao dia tara loatra ianao vao tonga sady efa ikatona ihany no varavarana dia hakona fa zay no hoe miazaka za dia mbola misy ny fotoana araroto mihitsiny miaraba tompoko miantso ny olombelona rehetra izay tia ny dada Iavasy Yahosoa sy teo afaka amin'ny fahotana ho tonga amin'ny 4 mars ny mivoninahitra azy tongava daholo ary dia aza manota intsony marina mihitsy zany satria ny fahotana zany iny ohatra mampisaraka amin'ny dada Iavasy Yahosoa zany ary Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota ka ratsy zany manota zany satria ny efa rano dia ho any amin'ny fahaverezana fa tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny mpanota tafasaraka aminy koa izy mpanota zany fa tsy miaraka aminy mihitsy tena zay mihitsiny ny SMS antsika manaraka ato indray dia miaraba ny ambassadeur any Yahosoa zay dia Elias ny ankonany ary ny mpanentana sy ny mpiain'ny TVHFF manasa izay tiany Yahosoa rehetra sy izay tian'izany hoe tsy manota intsony zany ho tonga amin'ny 4 mars ho avy zao avy aty Manakara ihany lay manasa avy any Manakara avy ihany no manasa dia tongava daholo tsika rehetrarehetra tongava daholo mihitsiny miaraba ny ambassadeur any Yahosoa zay dia Elias ny ankonany miantso ny olona rehetra ho tonga ny mivoninahitra any Yahosoa amin'ny 4 mars fa tena tsara be Yahosoa ilay manafaka amin'ny fahotana izany ka tena Andriamanitra hoe avy aty Akazomanga ihany dia apatsahivitsika ihany moa diakona ho an'ny rehetrarehetra hoe misy ny réveillon zay hitsenana io fety be 4 mars io ny fatelo volana mars zany hoe ho arahanao mandra-paraina ny andro eto zany ny RTVHFF tsy mandeha ndraiky le telefony ahoana zao technicien mba jereo tsara io micro ka adian'ny technicien adian'ny technicien nanapika ny micro tsy manapika any nareo fa reo zany manapika aty zay nga mambety micro koa zay mihitsiny areo zany manapika anazy manjala asa ohatrany hoe mitabataba be le fe rehefa avy eo fa zareo mafy loatra nalatsaka loatra dia tsy hita mihitsy anaovana azy am'le réveillon zay mihitsy le réveillon zany le réveillon zany monko zany misansatsika rehetrarehetra olombelona mpanao an'izany dia hoe taom-baovao fa ity koa no tsy hoe réveillon tsika ity fa am'le hoe tsika le miaro tory mitsena an'le fetiny Yahosoa no tonga tsika miteny hoe réveillon satria hitsen'le fety be tsika tany alatsinainy zany fois tsy misy mankany am-piangonana fa le manao répétition am'le fety fotsiny zany no makany dia fa ny alatsika no mankany am-piangonana le 2 ny fandaminana zany afana mandamina ny zato rehetra atao am'le 4 dia le 2 tsika ary tonga mivavaka daholo rehetrarehetra manome toromarika Elia
dia nylatsinainy tsisy makany am-piangonana indray fa manomana le 4 daholo tsika dia mazava azy fa misy réveillon zany fety be tahaka reny fety be tselena reny mihitsy ary io no tena fety be amintsika tena fety atao ny fanjakana asana dia io ny fety voalohany ary tsy misy mitovy amin'io zany mihitsy satria tena fety be baka avy any an-danitra moa izy fiteny zareo toliara avy any amin'ny lanitra mihitsy zany le fifaliana zany faka tety amintsika ety noho ny amin'ny aosoa dia miaro tory daholo tsika zany fiainan'io fety be io any amin'izao fa misy matoro kely ihany sasany fa tsy dia matoro be dia be tsika fa zavazany atsika zany lera amin'ity hatramin'ity mba torony aria anjaram-piandraikitra zany mandamina an'izay misy VP 20 mahery ato dia ny VP zany mitsinjaran'le mandra-parain'ny andro hoe torony anina amin'izao ka hatramin'izao torony anina amin'izao ka hatramin'izao fa tena tsy azo tapahana mihitsy ny fandaran'io mandra-parain'ny andro tsy mahazo mijanona ny telefona mandra-parain'ny andro tsy mahazo mijanona ny hirahira mandra-parain'ny andro tsy mahazo mijanona ny fandefasana sary mandra-parain'ny andro ho atao hitan'izao satria izao tontolo izao amin'izay ny tanjona fa ty Madagasikara loatra tso fa ity zany raha dia izao tontolo izao amin'izay no tanjona izay no teo an'azy eo manomboka latsinainy maraina manomboka le fety satria misy amin'ny latsinainy maraina zany efa hariva ny amin'ny toerakano efa alina ny amin'ny toerakano fa ny any Japon zao efa miditra hariva zareo amin'izany arakaraka ny moa décalage horaire zany izay moa tonga nefa manomboka maraina le fanentany satria ho any izao tontolo izao mihitsy le fampahafantarana mandeha direct any amin'ny YouTube rehetrarehetra io renesy n'izao tontolo izao sy ho hitan'izao tontolo izao hoe tena fety be mihitsy ary etsona n'izay rehetra tia be any Eosoa inona miantsoantso faraparana indray zao ely am'le hoe noho ny amin'le hoe fa hifarana hatrany amin'ny batisa fa io moko ny farana io efa 20 volana sisa zany dia papitra tanteraka zany ny famonjenan'ny malagasy tsy misy tsony zatra ho anareo dia izay ny etsotsona faraparany mihitsy rehetrarehetra io hoe eny mbola mihitsy ny fotoana dia n'izao dia andana mandeha mamonjy any Eosoa daholo fa tonga eto amin'ity fanjakana masina ity zany Eosoa zany amin'ny 4 mars izao tsy ahita maso azy kosa anareo afa-tsy mety milita spécial voaro amin'izany angambany fa mety hatsapa na hatazana ny zavatra mety ho hitana iny kidurako iny fa ho avy eo izy amin'ny mafetiny dia tsy maintsy izy tokoa no eo hanamarina an'izay izy hoe tonga teto amin'ity tany ity nanavitra anareo olombelona nandatsakako tena mahatao anareo mba n'le voninahitra ana anareo normal tonga izay zany ny tena antony mahatonga ny Eosoa tonga io satria tena ho azy io fotoana io tena anazy io tena anazy reny io izy midina anazy ety dia tena mivoninahitra sy ankalaza anazy direct izy amin'izany ary tena anome voninahitra azy ny olon-keliny rehetrarehetra zany ka miantso Elia hoe ho an'izay tia azy rehetrarehetra izay mba efa mba nanaraka ny fampianarana izay mba efa nanjohy teny ary nahita ny hatsarany teniny tsy mba nahita zavatra ratsy tao amin'izay nyteny eny fa hita tena tsara zany teny zany tena marina zany fanazavana zany marina zany teny Eosoa zany dia tena fotoananao io sao dia mba izay ny fotoana farany ahafahanao anatona ny Eosoa io dia tsy hainao tsony ny toy lalakalainao any edieny mbola mandreany zao Elia miantso anao zao ianao mbola mandreany lalaina serve miantso anao ianao dia antsoinao itotsika hoe anao 4 mars tongava daholo zay tsy miantso anao amin'le amin'ny lahady sy ny anina fa tena le 4 mihitsy ny aloha talaty io andro io ary raha ohatra ianao ka milaza hoe tena tsy afaka amin'ny fotoana io tena miteny aminao hoe adalàna sy famonoana fanana ianao fa raha ianao io raha mahita vehivavy tianao lehilahy tianao vitanao mihitsy ny mitsoka na iady amin'ny patronao raha ho ataonao satria nahita ny olo tianao ianao exemple zany olona mety mbola anao nefa ny eo ary mety ampijaly anao sy hanao tsinitsinina anao
olona tsy mahavita mamonjy ny fanahinao nefa nahavitanao anao an'izany fihetsika izany. Manahoana tokony fihetsika eo manoloana an'ity Andriamanitra ilay miteny hoe aza manota intsony. Io nge re tena Andriamanitra ny dikan'izay, io nge re tena mpamonjy ny dikan'izay. Manino ianao tsy mba manapa-kevitra tena mba hanao mihoatra lavitra noho nataonao tamin'le nahita ny olon-tianao dia vita nitsoka tamin'ny asanao, navita ny abandonina tamin'ny toeranao. Ataonao tsy mahavita an'izany a, olona tsy tia vonjena ianao, fa io moa rehefa vonjenao dia tsy miresaka aminao. Fa ho an'izay tena mitady ny tena famonjena, io ny famonjy anareo io, Yahosoa anarany. Tonga eto izy manizingizina sy manamafy ery a, tonga eto izy amin'ny tato marsy ary tena ampiseho ny momba anazy hoe zany tena mpamonjy. Hitanareo izay hitsangy eo e, tsy miteny betsaka ery hafa izay fotsiny fa araroty le fotoana sy ny andro, misy ny fotoana andao anatina ny Yahosoa. Ho anareo izay tia ny Yahosoa rehetrarehetra, tsy mba nentina nohitra ny Yahosoa zany na kely aza. Nareo amin'izay izay ho antsony Elias ao, tonga amin'izay ny fanahinareo. Dia ianareo amin'ny talata marsa ho avy zao, tsy mbola ho avy amin'ny herinandro zany na mitapabolana fa efa tapabolana fotsiny sisa dia tonga izay. Dia mandamina ny programa anareo zany nareo a, andana mihery, andana manao permission teny zao. Ary rehefa tsy mety mamely patron dia andana dia mandeha fotsiny zao fa olombelona mety maty eny io e. Tsy andehanao vionao amin'ny Andriamanitra anao, tsy izay ny patronao na ny asanao ny andeha hanafoizanao ny fiainana mandrakizay. Na io patronao io mahavita mamonjy ny fanahinao io, miara-mitsika amin'ny anao vao gaga. Rehefa patron tsy mety manome lavina anao dia mandeha tireta anao, iza zany izy dikan'izay. Fa na dia anao aza meno hoe Andriamanitra manala ny fahotana ty ho ankalazaiko ty, Andriamanitra tsy tia fahotana ary le niteny aza manao taintso, iza ny olona asa hitsangana hiady amin'izany, afa-tsy ny devoly sisa. Za tena miteny ireo mihitsy andro ny fanapahan-kevitra zao fa tsy misy resaka hoe aiza sy ny maiza, fa andro ny fanapahan-kevitra na mandeha na mijanona. Mandeha anao mankany amin'ny Yahosoa, avitra ianao. Mijanona ianao tsy mankany amin'ny Yahosoa fa noho ny amin'ny fahatahoranao. Eto izy ny lalana mankany amin'ny elo fa tena izay ihany sisa menanao. Tsy misy teny ampovoany izany io ho an'izay maheno ny ela rehetrarehetra. Fa matoa ely amin'ny teny maheno nareo matoa za tenenina. Teninareo zao hoe fotoana ny fanapahan-kevitra entitra anitra zao. Dia izay fanapahan-kevitra entitra izay zao teneniko zao. Rena tamin'ny Yahosoa. Ary izay ny asesiko anatin'ny lohanao, ndao hiaraka amin'ny Yahosoa, manarany ianao any Yahosoa, tianao na izy matoa izy ny tena maty, matoa izy namono ny ainy teo amin'ny azy fijaliana. Io Yahosoa io nidina tety dia maty teo amin'ny azy fijaliana nandatsaka ny rano. Io ilay niteny aza manota intsony. Fa i Jesosy na Jesosy zany a, nampahotanao zany. Ilay niteny taminao hoe mahazo manota, mifanohitra mihitsy izany resaka izany. Zany foana no nankalazainao hatramin'izay. Ampy izay, aza manaraka an'iny fa tsy izy iny. Pisoloky iny ary mpisamboka iny. Tsy nidina tety aby zany ary, tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany iny fa mpisamboka. Ny niantona teo dia Yahosoa. Ny nandatsaka ny rano teo dia Yahosoa. Ny via iabiaby. Zay ny hoe teny fiara zay ry lalaina. Miavia iabiaby, nareo iabiaby. Nareo ny tamapavy fianaran-tsoa, ny via iabiaby. Fa tokony io manadôly amin'izay zao, efa afaka miakatra, zay efa afaka hiakatra. Zay mbola miandro faraparany tsy maninona fa mety dôly fa ekato marsy. Nareo avy any faritany sy ny lavitra ireo tena tombotsoa be ao anareo ny iva. Da tena miteny mihitsy fa Tananarivo tsy mahatombotsoa amin'io. Fa tombotsoa fotsiny dia izy tonga amin'ny fety be ny Yahosoa. Fa nareo avy any amin'ny faritra lavitra ireo, tombotsoa be anareo mihitsy io satria hoe tena ny sahirana nandeha nanatina ny Yahosoa. Poain-goavana be ao anareo zany. Mari-pitiavana be tena tsy azo atao tsinitsinina na Yahosoa raha tsy anao tsinitsinina zany hoe tena sahirana reto noho ny amin'ny fitiavana anahy. Ka araroty daholo ny zany rehetra samy maka poin amin'ny Yahosoa zao.
zay ary zany ny totsonany loatrehetra hoe de tsy nanao ratsy ny osoa fa nanao ratsy ny osoa zany tsisy nina raisinareo tsony aty zara mite mihitsy aza makaty tsony fa tsisy raisinareo aty moa ny tongotrynareo koa fa tsy afaka makaty tsony fa ny afaka makaty de reo tsy mba nanao ratsy ny osoa sisa de sisa ny afaka makaty zay tsy manety nyteny ratsy ny osoa tsy manety nanambany any osoa na nanao tsinitsina ny osoa reo sisa ny afaka makaty zay zao atsony ery azy hoe avy daholo ndao andeha aseho am'izay le fitiavanao ny osoa le niafina atao mihitsy aza fenina tsony fa aseho am'izay miariary hoe rehetra zay tiany osoa zay de ro zany fa ny am'ty ro zany efa misy hafa firenena ihany ho avy ety amitsika aty fa mbola afrikanina reo tonga reo zany fa reto fotsifotsy ohatry reto zany mbola miavonavina be de mbola tsisy tonga ry zareo fa ny afrikanina nefa misy ho avy ety fa ny lavitra ary moe fomba makativy hoe manahoana ny eto toerana de za ma de miraso mitso ihany alalaina zavakely an'le ino le révélateur tena efa mandamina an'izay daholo mpendraikitra zany hoe tsy mijanona mihitsy réveillon fandefasana sary fidirana amin'ny telefona ny fandihizana tena fety be baka avy any an-danitra any eny amin'ny lanitry zany zay izy mba lafa de afaka ativanareo ndray ny tena ieny ambassadeur-ny osoa ia antsoantso hoan'ny rehetrarehetra zay hoan'ireo tiany osoa de manam-pitiavana de zay hoe tongavy andao hiaraka amin'ny osoa am'izay fa za misy mitaridrehetra antsony mihitsy tapao am'izay ny hevitra ampy zay fitaka nataony jesosy ianao zay fa aza manaiky hovonoana tsony andao amonjy ny fanahy am'izay a hiaraka amin'ny osoa de ny sms atsika manaraka ato indray ary miaraba ny ambassadeur ny osoa zay dia Elias ny ankonany miantso ny olona rehetra ho tonga ny mivonahitra ny osoa amin'ny 4 marsa fa tena tsara be osoa lay manafaka amin'ny fahotana izany ka ten'Andriamanitra hoe avy ety akazomanga ihany no nandefan'izay sms izay de vakitsika indray ny manaraka miaraba ny ambassadeur ny osoa zay dia Elias ny ankonany manasa ny faralaza sy talata maty mba ho tonga amin'ny 4 marsa fety be any osoa Patrick avy ety faralaza no de tsy nisy toyany moa zany le sms no nandefa ny sms angamba zany tena mety tiany Patrick olazainy angamba miaraba ny ambassadeur ny osoa zay dia sy Siriana de nareo mpanentana ihany koa manasa ny rehetra manam-pitiavana ny osoa ho tonga amin'ny 4 marsa ho avy zao fa tena fety be io de asaina ihany koa izay te ho afa-pahotana rehetra fa iaho osoa irery no manafaka amin'ny fahotana avy ety talata amin'ny volon'ondro no manentany tongava daholo hoe rendez-vous atsika 4 marsa zay 4 marsa ny rendez-vous atsika rehetrarehetra fa de tongava daholo hoe salama daholo hoe manentanana olombelona io osoa ilay ny teny hoe aza manota intsony izay ty zany de tongava amin'ny 4 marsa io ny amberomanga ihany miaraba tompoko miantso ny malagasy rehetra izay tena mitady an'ilay Andriamanitra tena marina ho avy eny Ambohidrapeto amin'ny 4 marsa iaina avy ety ambohy miadana Andramasina no miantso salama tompoko ho avy zay amin'ny 4 marsa de manentana ny Ambohidrapeto sy ny manodidina ho avy fa tsika ny eto apotiny ankalaza ilay iaho osoany teny hoe aza manota intsony de zay ty be any osoa rehetra de tongava daholo mihitsy ndao anome voninahitra azy araka nefa teny ambassadeur any osoa teo hoe ho avy eo izy amin'ny fotoana io ka fetony tokoa ve moa diakona tena ho avy eo izy fa saingy hoe tsy ho hitany masonao akory afa-tsy mety hoe olona cas spécial ozy izy ny ambassadeur any osoa hoe ho arovany osoa manokana am'izay fahitana zay de iny tsy hidirantsika indray fa any osoa manokana fa zay hoe amin'ny mahafetiny azy zay de tonga eo izy amin'ny fotoana io de aneo ny maha izy azy amale mpamonjy nandatsaka ny rany ho fanavotana ho atsika fa de tongava atsika amin'ny fahefatry ny volana marsa ho avy zao
Miarahaba ny ambasadorany Aosoa dia miarahaba anareo andao amin'izay anompo an'ilay Andriamanitra tena manafaka amin'ny fahotana i Aosoa io ary andao anatrika ilay fety be 4 mars. Salama tompoko, salama tompoko, ahoana moa ny fanaheno ka maninona ka tena sarotra anie zany famakiana an'ity soratra ity zany diako. Salama tompoko, aonahy mo fanaheno ka vitra zay tsy naharaka voalohany. Naheno fotsiny izy zany tiany olazaina fa tsy naharaka hatramin'ny voalohany. Ny heninao zao zany dia ny fanentanana iantsonanao io anao zay tiany Aosoa indrindrandrindra moa fa hoe mba isany mba teo afa-pahotana ihany koa ianao satria Aosoa ilay tena manafaka amin'ny fahotana. Dia misy ny fety be amin'ny 4 ny volana marsa ho avy zao dia tongava indrindrandrindra hozy izy ny ambasadeur ny Aosoa hoe nareo efa naheno ny fampianarany Aosoa reny tongava daholo mihitsiny. Ho anareo izay tsy mba niteny ratsy any Aosoa na niteny ratsy ny ambasadeur ny Aosoa na niteny ratsy ny fampianarany Aosoa tongava daholo. Ho an'ny efa niteny ratsy any Aosoa moa dia ireny efa tsy misy anjara an'ireny intsony anie diakony. Tsy hiantso atao amin'ireny